Ny arabaritra kosa isika sy ny fanondranana akora any ivelany mizotra araka ny tokony ho izy moa ny fivarotana ny vokatra letchi avy aty Madagasikara any Frantsa. Ny herinandro lasa teo no lany ny vokatra izay nentin'ny sambo voalohany ary efa eny an-tsena kosa amin'izao fotoana izao ireo vokatra izay nentin'ilay sambo faharoa sady vokatra farany ihany koa. Claudia Rasolson. Ny 27 ny volana novambra no nisokatra ny tompom-piotazana letchi teto Madagasikara ary mandidina ny 12 taonina ny vokatra nokasaina naondrana. Raha ny fantatra dia nandeha an-tsena eo amin'ny famarotana ny vokatra letchi avy eto Madagasikara tany Frantsa mialohan'ny fetin'ny Noely izay vanim-potoana mampandeha ny varotra noho ny fitombon'ny filana. Tsara ho tsy aivina fa anisan'ny vokatra mitondra vola vahiny betsaka ho an'ny Madagasikara ny letchi. Raha ny tinady no resahany dia avy izany indrindra any Europa. Voalaza fa isan'ny tsara ny letchi avy aty Madagasikara ary ny fahafahany mandrakitra an-tsena any ivelany mialohan'ny Krismasy no tombony raha oharina amin'ny letchi avy amin'ny firenena hafa izay manondrana izany koa. Andro vitsivitsy lasa izay no nanomboka ny famarotana ireo vokatra izay nentin'ilay sambo faharoa sady farany avy aty Madagasikara. Somary nahitana fianana ny vidiny izay varotana €720 ny kilao.